Angafaliana ray toko lasy toko vavy no iarabanantsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra ONR TV ao amin'ity talata ny faraiky amby telopolo ny volana Jolay taona 2020 sy 2020 ity no manasantsika rehetra ihany koa anaraka ny antsiprima vaoantsika hatramin'ny farany ireto ary ny lohateny vaoantsika. Etsika fanarenana ifotony hitory an'ny Andry Rajoelina ary nanatra izay nitaratasy fitoriana izany tetsy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Tsy tokony mbola irosolona ny fifidianana fa tokony hojerena akaiky ny lafin'ny fandriampahalemana sy fitoniana hoy ny filoalefitry ny anteny meram-pirenena atao amin'ny faritany Toliara Elson Bresson Erafa. Tsy vavahany ministra Yvette Sila ny olana ny mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny varotra ka mitohy ny fitokonana izay ataon'izy ireo. Vonina hiatrika fanadiadiana ny pasteur Mayol raha misy ny fiantsoana azy eny amin'ny samifinina amina resaka famotsim-bola. Tsy mifanaraka amin'ny zava-misy intsony ny fototra fotrasa raha ampitahaina amin'ny isan'ny voafonja eto Madagasikara. Ny andinindini-bavao antsika avy hatrany amin'izao alina izao eo amin'ny lafin'ny politika dia nilaza ny torany Andriamatoa Andry Rajoelina ny hetsika fanorenana ifotony mahakasika ny fandikan-dalàna sy ny fanaovana tantely afa-drakotra ny arem-pirenena nandritra ny fotoana izay nitantanany ny tetezamita teto Madagasikara. Tonga nanatitra ny taratasy fangatam-panazavana teny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ihany koa izy ireo tamin'ity androany ity afana mahalala moa ny fitsarana mahefa afaka hitsara izany fitoriana izany no antony nandehanan'izy ireo tetsy Mbohida. Tsy azo ekena mantsy raha toka olona sala amin'izany no mbola mieritreritra hitantana ny firenena araka ny fanazavana no entiny ity hetsika fanorenana ifotony ity. Anjamina no menjanahary afitra lalaina no nanao ny fanadihadiana. Tsy mazava ny toerana anisan'ny Andriamatoa Andry Rajoelina nandritra ny fotoana nitondrany tamin'ny tetezamita hoy Andriamatoa Petra Kotoniaina isan'ireo mpitarika ny hetsiky ny fanorenana ifotony ka nahatonga azy ireo nandefa ilay antota taratasy fangatahana fanazavana any amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mba hamaritra ny fitsarana mahefa ahafahana mitorana Andriamatoa Andry Rajoelina. Antony maro moa no tena hitorian'ny HFI azy ireo, anisan'izany ny fanondranana ireo asa sarobidy toy ny andramena teo ihany koa ny fanangonan-karena tamin'ny fomba tsy mazava. Nanambara ny mpitarika fa manana pirofo amin'ny zavatra rehetra amin'ireo fiampangana ireo. Tsy azo ekena mantsy raha olona tsy maty manota eto amin'ny firenena no hitondra ny Madagasikara araka ny nambaran'izy ireo hatrany. Sanatria i Madagasikara ty salany hoe tanadala. Sanatria i Madagasikara ty salany hoe di makatofa mety aby ny zavatra nataon'ny mpitondra. Ka zao ity taratasy ty de taratasy fangatahana amin'ny HCC. Inona ny angatahana amin'ny HCC? Andriamatoa Andry Rajoelina zay filohan'ny tetezamita teo aloha de fantatra iaby ny hadalana nataony tamin'ity firenena ty, ny halatra natao, ny fandrobana natao tamin'ity firenena ty. Ary fantatray fa manana fikasana izy mbola hilatsaka kandida. Ka ty taratasy nalefan'ny hesi-bahoaka ty de hangataka amin'ny HCC. Zahay tory anazy. Ankoatr'izay dia nanao antsoava amin'ny vondrona iraisam-pirenena ihany koa ireto avy amin'ny HFI ireto tamin'ny alalany Andriamatoa Petra Kotoniaina fa tsy tokony atao amboletra ny fifidianana eto Madagasikara alohan'ny fanadihadiana sy fampitorana ataon'ireo olona efa nitondra ny Madagasikara ka manana dosie maloto nefa mbola mieritreritra ny hitondra ny Madagasikara hatrany ka hilatsaka ho kandida filoham-pirenena. Misy olo nitondra nangalatra nefa mbola mieritreritra hiverina hitondra aleo mba fantatra ny momba an'ireo olona reo vao ataon'ny fifidianana fa hanome lesona rasy any firenenay. Ary ianareo fikambanana resam-pirenenareo de nisan'ny olona miteny hoe ianareo tokony hanao fitondrana sara-tatana ekenay zany fa mankeo koa anareo fa tsy tokony heverina hitondra ny olona nanangandraikitra lehibe nangalatra. Tamin'ity androany ity moa dia mbola nitony ny fihetsiketsehana sy ny fidinana an-dalambe teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey hiazo ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Saingy raha nihita teny atoerana dia nienatra ireo resy lahatra
amin'ny fararahandy izany hetsika ho an'ny fanondrenana ifotony izany. Eo amin'izay lafiny politika izay ihany dia tsy mahamaika ny fifidianana raha ny fanazavana izay noentin'ny filoha lefitry ny anteny mirapirenena ho an'ny faritany Toliara pression ARFA ERAFA izay nanazavana moa fa tokony hojerena aloha ny lafiny fandriampahalemana sy ny fitoniana ara-politika eto Madagasikara vao tokony roso amin'izay fifidianana izay isika eto Madagasikara. Mbola maro koa ireo birao mpifidianana izay mbola tsy tonga eny anivo ny fokotany ambanivohitra lavitry ato Madagasikara ka tokony hojereny voamera-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana raha ny fanazavana izay noentiny ity solo mavambaoka ity hatrany tamin'ity androany ity ratsivina moa dia anomboka raha mpitso alarbi ny feptaona fametrahana ny antota taratasy filatsakofidiana ho filoham-pirenena eto Madagasikara fanadidina eo amin'ny sariny Mamy Razafitsoara. Tsy mbola tokony roso ho any amin'ny fifidianana isika eto Madagasikara raha toka mbola tsy milamina ny tontolo ara-politika sy ny lafiny tsy fandriampahalemana eto amintsika raha ny fanazavana noentin'ny filoha lefitry ny anteny mirapirenena androany. Isan'ny ekinna ny fifidianana madio mangarahara ary ekin'ny rehetra ny fahatombanan'ireo zavatra rehetra ireo raha ny fanazavany hatrany. Amiko dia mbola manahitra sy ijery tsara ny prime ministre lehiben'ny gouvernementa satria izy no lehiben'ny administration hoe amin'izao fotoana izao tokony hiezaka izy ireo mba tena hisy ny fandriampahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena apirindra antsakany sy andavana izany fifidianana izany. Fa raha mbola izao tsy fandriampahalemana marefo izao dia amiko tsy tokony hirosoana any amin'ny fifidianana izay tena fifidianana izay enkeny rehetra sy mangarahara. Izay foana zany fahitako azy par expérience amin'izay fifidianana izay nisy teto amin'ny tany sy ny firenena. Mbola maro ihany koa ireo zavatra tsy tomombana eo anivon'ny fanatanterahana ny fifidianana. Anisan'izany ohatra ny fametrahana ny birao mpifidianana any amin'ny tany ambanivohitra izay manome vana ho an'ireo kandida afaka mampiasa vola sy mampiasa fiara mba ahafahana mividy ny vaton'ireo malagasy. Izay sy mavambahoaka efa nilaza tamin'ny senity hoe tokony hisy ny bureau de vote vaovao izay atao satria misy ny fokotany izay tena any amin'ny 5 kilometra no olona handeha hifidy any. Ka ho an'ireo kandida izay manana camion ohatra dia hoentindreo zany ny olona misy 100 misy 200 dia efa manatombony izy satria izy na dia sy na propagande tany dia mitondra zany camion misy ny zavatra kely omena anazy dia zay ny zavatra tsy mety ho an'le safidy ny tsirairay. Anjaran'ny senity zany zay senity milaza hoe efa tomombana tsisy tomika ny liste mpifidianana fa lafa fitarana azy masolo mbamoaka dia mbola tsisy mbola hita fa mbola misy faya izany zavatra izany dia anjarantsika tompona ndraikitra rehetrarehetra moa ny fanometanana mahakasika an'izany. Isan'ny namotika ny firenena ihany koa hiatrany ity solomamoaka ity ny fisina kandida izay mivarotra ny vatony mba ahafahana mahaseza eo amin'ny fitantanana ny firenena sy ahafahana manao famatsim-bola tsy ara-dalàna. Ny fomba fiady hatramin'izay ho an'ireo olona izay tsy mahazaka vahoaka dia mba sitrany mba mahazo 1% na 2% na 3% mba ho negosievana izay olona anankiray anankiroa hanao deuxième tour. Izay ihany ny fomba fiady sy ny fomba fanao izay tsy nampandroso an'ity firenena ity. Fahitako anazy zany dia misy ireo kandida izay tsy mahazaka vahoaka mitady vola avy any ivelany mba hidiram-bola dia mahazo izy zany 100 milliards ampiasany 10 milliards dia amposiny ny rehetrarehetra iainany zany daholo zany fantasy ny vahoaka malagasy dia eto tsika moa hifankahita fa ny amin'ny fotoana ny fampielezan-kevitra. Raha tsy ivina dia raha hampitso voalohan'ny volana aogositra no feptaona voalohany ahafahana mandatsaka ny antota taratasy filatsako vidiana ho filoham-pirenena etsy amin'ny ACC Ambohita. Eo amin'izay lafiny politika izay ihany dia tsy natao hiaro manokana ny kandida ny samifina fa miankina avy amin'ny fitoriana na ny fanambarana voaray no anokafana fanadidina makasika an'ireo kandida izay latsaka ho filoham-pirenena ka ahina mety ampiasa vola maloto ao anatin'ny tsiambaratelo tanteraka moa no anaovan'ny samifinan'izay fanadidina izay. Amin'izao akatoka ny 50
fifidianana filohampirenena izao moa dia misy ny fiaramiasa ny samifina sy ny fanjakana mamolavola fehi-kevitra izay ho atolotra ny fitondram-panjakana mba ahafahana manara-maso sy misoroka ny fidiran'ny vola maloto eto Madagasikara ao anatin'ny fampirezakevitra sy ny fifidianana manontolo mihintsy anjamina no mianjanahary afitra lalaina. Manakaiky ny fifidianana ary efa nomboka rahampitsy ny fanaterana ireo antota taratasy eny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ho an'ireo izay irotsaka ho kandida. Manoloana izany indrindra sy ny feo mandeha ankehitriny fa mety hisy amin'ireo kandida no hiditra sy ampiasa vola maloto. Arak'izany dia misy ny fepetra raisina mba ampadio sy anekeny rehetra izany fifidianana izay ho tanterahana amin'ity taona ity izany. Ko miara-miasa amin'ny fanjakana ny samifina na ny sampandrara malagasy adina amin'ny famotsim-bola amin'ny fanetanana mikasika ireo lalàna sy fepetra amin'ny feny fifidianana. Eo ihany koa ny fanolora-kevitra mba hisian'ny mangarahary mba tsy hisian'ny famatsim-bola maloto amin'ny fanatanterahana ny fampelezan-kevitra. Arak'izany dia namolavola fehi-kevitra tolotra ny fitondrana mba ahafahana miaro sy misoroka ny fidiran'ny vola maloto amin'ny fifidianana ny samifina. Anisan'izany dia ny tokony ananan'ny antoko politika sy ireo mpifaninana ho fidiana kaonty any amin'ny banky mba ahafantarana ny vola entina anaovana ny fampelezan-kevitra. Mampafantatra ireo olona izay mieritreritra hilatsaka ho fidiana, mampafantatra azy ireo inona avy no didy aman-dalàna, inona ireo lijanteny izay mifeha ny fifidianana. Ny anjara samifina moa dia manolo-kevitra foana ny amin'ny isian'ny mangarahara, ny tsy isina vola maloto na vola azo avy amina fandikan-dalàna hiditra ao anatin'ny famatsiana ny fampelezan-kevitra. Ao anatin'ny mamolavola fehi-kevitra izahay zany izay hoeta tolotra ny fitondram-panjakana mba ahafahany miaro foana sy misoroka ny tsy hidiran'ny vola maloto anatin'ny fifidianana. Nisy an'izany ohatra lalam-pifidianana moa nametraka fa hoe azon'ny mpirotsaka fidiana tao ny manana kaonty amin'ny banky. Izay zany hatramin'ny voalohany ka hatramin'izao dia mbola manolo-kevitra foana tokony anana kaonty ny antoko politika aloha voalohany, ary indrindra ihany koa tokony hisy kaonty ho an'ireo mpifaninana ho fidiana. Io kaonty io dia tokony hipetraka ny mangarahara ao anatiny. Mila fantatra zany ohatrinona ny vola nentina amatsiana ny fampelezan-kevitra. Tsy natao anara-maso manokana kandida ny samifina fa miankina amin'ny fanambarana voaray no anokafana ny fanadiadiana ary ao anatiny tsy ambaratelo tanteraka izany. Lafa mavao hafa dia tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ny fotodrafitrasa izay amonjana an'ireo voafonja eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavana ny entin'ny tompon'andraikitra amin'ny tantanan'ny fonja etsy Antanimora. Efa tamin'ny andro ny fahaleovan-tena no natsangana ireny fotodrafitrasa ireny ka tsy nisy fanavozana mihitsy hatramin'izao fotoana izao. Ankoatran'izay dia nanamafy ihany koa ireto tompon'andraikitra ireto fa raha ho an'ny fonja ny Antanimora manokana izay natokana sy namboarina ho ana voafonja valonjato dia tafiakatra hatrany amin'ny 530 sy 430 ny isan'ireo voafonja eto Madagasikara, mangataka ny mba anatanterahana ny fahafahan'izy ireo mamela malalaka ny amin'ny fitantanana ny fandraran'ny fonja moa ireto tompon'andraikitra ireto. Fanadidina eo amin'ny sariny mamy Razafy Tsoarana. Efatra amin'ny taona 1970 no tsy nisy fanavozana intsony ny fotodrafitrasa mahakasika ny fonja eto Madagasikara hatramin'izao fotoana izao. Anisan'izany ireo fonja izay tafiditra ao anatin'ny distrika 12 eto Antananarivo. Tsy mifanaraka amin'ny filana intsony nefa ny fotodrafitrasa misy amin'izao fotoana izao. Ho an'ny fonja Antanimora manokana raha natokana ho an'ny voafonja valonjato dia efa tafiakatra hatrany amin'ny 530 sy 430 ny isan'ny voafonja ao androany. Midika izany fa tsy mifanaraka ny fotodrafitrasa sy ireo voafonja ao aminy. Tsy misy afa-tsy ny fananganana fotodrafitrasa vaovao irery ihany nefa no vahaolana mba ahafahany Madagasikara miala amin'izany raha ny fanazavana no entin'ireo mpitantana ny fonja etsy Antanimora. Eo aloha ny ao amin'ny fiarovana ny fanajana olombelona satria raha ohatra hoe toerana tokony hipetrahana olona 30 ohatra ametrahana olona 100 zay zao dia efa betavela ny rivotra iainany ao na ny toerana iainany ao mazava ho azy koa tonga ho azy ny fahalotona satria misy betsaka ny olona betsaka ny lotovoaka dia tsy voahaja ihany koa izay hygiène izay zany eo amin'izay. Eo koa ny lafiny asa amin'ny ankapobeny mihitsy satria toerana tokony
voambenan'olona roa zany a raha ohatra hoe olona zato ny ao anaty toerana ray lasa olona valonjato mambenany ao a zany hoe lasa marefo koa zany sécurité amin'izay etsy andaniny ihany koa ilay hoe fahilan'ilay fotodrafitrasa tsy afenina. Voatery tsy maintsy manova fomba fiasa ihany koa ny mpitantanany fonja mba ahafahana mame anireo voafonja marobe ao aminy. Mangataka ihany koa ny fanomezana ny fitantanana malalaka ny fanjarana ny fonja ireo tompona andraikitra mba ahafahana mamany olana ifotany makasika ny fonja eto Madagasikara ity. Voalaza teo a sarotsarotra le izy sarotsarotra le izy satria tsy voaza ilay zavatra maro etsy andaniny koa raha mahafantatra moa fa raha hoany sakafo fotsiny izao ohatra dia tsy misy afa-tsy ny mangazo no sakafo ny fanjakana ny fonjaonao ka ny vahaolana Arosomainga mba dia ny fanomezana ihany ny fitantanana malalaka ho an'ny fanjarana fonja eo voalohany eo amin'ny resaka vola satria faotona moyen daholo ny tiava rehetra ahafahanay manangana fonja ohatra fotodrafitrasa vaovao ahafahanay manatsara ny kalitaon'ny sakafo ohatra ahafahanay miredina mijen'ilay fampiananananay ireny ohatra ahafahanay vidy fitaovana mekanisena zany ny agriculture tracteur vidy masomboly fitsaotra zany ahafahanay mividy fanafody ampy koa an'ireo tsy salama. Anisany roany ny atrikasa izay nokarakarain'ny fiakaty sy ny akaty izay niarahana tamin'ireo mpisehatra eo anivon'ny fonja sy ny fitsarana ahafahana manenina ny fitanana ponja ela loatra na ilay antsoina hoe mandat de dépôt. Atrikasa ihany koa izay ahafahana mikaribaolana ahafahan'ny voafonja misitraka ny zony na eo amin'ny lafin'ny fanarana ny antota taratasinady iny anivon'ny fitsarana izany na eo amin'ny zo fototra maha olombelona. No tanterahana tamin'ity androany ity kosa ny famindram-pahefana teo amin'ny filohan'ny office des travaux d'urgence vaovao sy ny teo aloha ka ny colonel Tilo Arnomo no nitantana an'ity office ity hatramin'izay ankehitriny kosa dia tafapetraka André Mato André amin'ny fahalirado izay nisy olotoerana azy dia tsy manaka mahino moa no nanatanterahana ny famindram-pahefana tantely rabe ny lalana tiavina Rakotondrina. Andriamatora Mananso Andriamaefa Rado indray zany no hitantana ny office des travaux d'urgence anisany vaindondra arahany ny fiomanana amin'ny fahavaratra mba tsy hisiany ny lalana tapaka izay asa maika eo anivon'ity sampandraraha ity manaraka izany ny fametrahana ny brigade d'intervention mobile. Fametrahana ny brigade d'intervention mobile izay tokony afaka miasa amin'ny andro na amin'ny alina ahafahana manatanteraka ao anatin'ny fotoana fohy dia fohy ny famerenana ny lalana tapaka na ny intervention izay maika dia maika tsy maintsy atao eto anatin'ny ministère fahavaratra. Ankoatran'izay ihany koa ity sampandraraha ity dia manana trosany amin'ny mpiara-monina antoka ireo dia tsy maintsy ametraka ny antsoina hoe plan de recouvrement zay ahafahana manampy ny dimanana eto amin'ity sampandraraha ity. Ny ankoatran'izay dia misy trosa izay tsy kely fa tena be da be satria tongany amin'ny efa-tsara tapotra izy ny trosa amin'izao vao miditra izao dia zay no tsy maintsy hojerevana hoe ahoana no fomba andaminana zay satria tsy dia tsara loatra raha ny sampandraram-panjakana ohatry ny taona no mampitrosa. Dia ny ankoatran'izay ihany koa moa zany dia ny zavatra tsy kely fa tena ngeza dia ngeza dia ny valorisation ny patrimoine ny ministère satria ny patrimoine ny ministère ny travaux publics dia atao anatin'ity OTU ity no mitantana anazy ka ny anisan'ny laharam-pahamehana tsy maintsy atao zany dia ny sécurisation dia raha antsika malala fa ny resaka adi-tany izao manahirana dia manahirana dia tsara ny misoroka toy izay no tsara. Ny asan'ny OTU dia manome tantsorika ihany fa anjaran'ny ministera no manao ny lalana rehetra eto amintsika. Tsy maintsy jerena avokoa ireo rehetra izay misy fiantraikany amin'ny fampandehanan-draharaha-pirenena sy ny fifamoivoizana ary izay misy fiantraikany mivantana amin'ny toe-karena araka ny nambaran'ny filoha hatrany. Ankoatr'izay dia apetraka ihany koa ny plateforme na vovonana eny amin'ireo toerana tena ianjadiany ny loza voajanahary.
eo ambany fiahian'ny filohan'ny repoblika era-john armampianina ny association valbabena dia manotra ao antsika Somaro Basketball 2e édition Nousbelville. Taurienni Somaro première édition Nousbe 2017. Festival Allée des Baobab Mourndaba 2017. Tournoi des Pangalan Manakar 2018. Simon Tagayam Chimi Mahadzanga 2018. Antika Nousbe Ndezao. Somaro Basketball 2e édition Lalau Iresa Pirenena eo amin'ny taranja basketball ahitana ny fandraisana anjaran'ireo ekipa avy any ivelany BCM Mayotte, Athènes Grèce, Saint-Denis La Réunion sy ireo ekipa sangany avy eto Madagasikara Ascut Antsinanana, MB-Toal, Kosfa Analamanga, ekipa voafantina Nousbe, ASCB Boueni, Cosmos Diana, JNBC Vakna Karatra, Vétérancy Veivar. La grande finale manomboka ny 24 jolay ka hatramin'ny 4 aogostra ao amin'ny gymnase Nousbe. Ny vola rehetra azo amin'izany dia atolotry ny association Valbabena ho an'ny hôpital be Nousbe. Azadino Somaro Basketball 2e édition ny 24 jolay ka hatramin'ny 4 aogostra ao Nousbelville. Valbabena ny atsemboako no ahafahako manampy ny hafa. Sponsor Palm Beach, Royal Beach, Yukodis, GMM, Matata, Muikrat, Omnis, Star, Peter Motors, Groupe Wawa, Techno, Média officiel RLN Communication. Toizasika ny fampanambavao amin'ity ala ity tsy mbola afapo tamin'ny fitakina izay nataony ireo mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny varotra ka nanao ny fitokonana nanomboka ny alatsinainy lasa teo ary mbola nitoy hatramin'ity androany ity izay fitakina ataon'ny mpiasa ny ministeran'ny varotra izay. Ny tsy famalin'ny ministra tompona andraikitra ny fitakina izy ireo moa no antony anoizana an'izany fitakina izany. Tantely rahabe ny lalana tiavana rakotiny dina. Roa volana izay no nitantanandramatoa Yvette Sila ny ministeran'ny varitra tamin'ny fanovana ny gouvernement Tatsay Christian. Tsy nisy taratry ny fanovana nefa izay fitantana ny ministera izay fa vao maika ny aratsy izany raha ny nambara ny mpiasa izay tafaresaka taminay. Nisy ny fitakinana ataon'ireo mpiasa sy ny fangatahana fionana tamin'ny ministra kanefa tsy nisy valiny izany. Misy amin'ireo mpiasa ihany koa no miasa eo anivon'ity ministera ity manatanteraka asa kanefa mbola tsy misy ny fanendrena ara-dalàna azy ireo akory. Araka ny nambaran'ireo mpiasa hatrany dia efa nisy ny fampilazana an'ity ministra ity ny siny ny fitokonana ataon'ireo mpiasa kanefa tsy nisy valiny ihany koa izany. Nanomboka omaly ny fitokonana nataon'ireo mpiasa ka hitoy hatrany izany tsy misy miasa noho izany ireo mpiasa eo anivon'ity ministeran'ny varitra ity. Olana mianjadany mponina eto Madagasikara kosa ny fisian'ny aditany anisan'ny ezaka izay nataon'ny fitondram-panjakana nefa ny fametrahana ny bifa na ny birao ifotony ny fananantany eny anivon'ny komina tsirairay avy. Anisan'ny amany olany vahoaka amin'ny etaetany amin'ny famana izay olany fananantany izay moa ny fisian'ity bifa na ny birao ifotony fananantany ity. Ny komina Etsivato dia efa manana an'izay birao ifotony momba ny fananantany izay amaly ny etaetan'ireo mponina sy afan'izy ireo ihany koa mikarakara ny antota taratasy mikasika ny taniny eny anivony izay komina izay. Tantely rahabe ny lalana tiavana rakotindrina trany no nanao ny fanadinina. Karatany anjatony izay no efa nivoaka teny anivon'ny kominy Vato taoriny ny fametrahana ny bif na ny birao ifotony fananantany antaonany maro izay. Ny fisian'ity birao ity dia isoroana ny aditany izay matety mitranga eto amintsika. Mbola maro anefa ireo olona no tsy sahy manantona birao rehefa hikarakara taratasy tahaka ny fananantany. Efa misy ny ezaka nataon'ireo teknisianina amin'ny fanetanana ny mponina sy ny idirana amin'ny ara-dalàna amin'izay fikarakarana tany izay. Fananantany izany ny
larana tsy maintsy hoalen'ny resaka atotrano matetika mantsy eto aminay no mahasadakatra ny olona ka rehefa tonga amin'ny bureau fotoam-pananantany izy dia vatoro azy zay a misy aloha savaravana zany zay endreketany ireo mpanompontsaina ny commune ka rehefa tsy voalaminao a izay vao miakatra makany hoe atotrano tanteraka makany amin'ny mpanalotrano ny atotrano izay eto amin'ny commune Ivato dia miezaka no mitaiza ny olona anatona ny birao ary eto aminay moa zany fampipetraka ihany koa ilay fandoavam-bola tokana zany hoe le guichet unique zany ka ho an'ireo izay mikarakara ny raharaha momba fananantany eto aminay a dia efa tezainay mihitsy raisina mpitsikitsikina raisina fahamarina atoro tsara ny lalana izay tokony ho alehany a hatrany tokotany moa zany dia efa zarina amin'izay ny olona mba hanatona tsikelikely ny birao ka eto Ivato aloha zany zao dia efa mahatsapy izahay fa tsy misalasala ny olona ny porofony dia maro ireo karatany izay efa navoaka nandritra izao fotoam-pitantanana izao ny isan'ny masafatsy dia mbola voakaritra eto aloha fa raha iteny aho hoe hatramin'ny amanjatsinjato nefa tsy latsaka zay nandritra ny fotoana nypampanoana misy ireo sokady izay tsy maintsy arahana amin'ny ankapobeny dia milamina ny tanàna ny Ivato efa nisy moa ny fiara-miasa amin'ireo mpitandro ny filaminana sy ny andrimasim-pokon'olona ary ny commune amin'ny fametrahana izay fitandrona ny filaminana eny an-toerana izay. Fony izay eto amin'ny fitantanana fiadidinan'ny commune Ivato a miara-miasa tsy tapaka amin'ireo sehatry ny fitandrona filaminana rehetra izany dia miainga voalohany indrindra any amin'ny andrimasim-pokon'olona izay efa napetraka efa ho heritaona sy tapany zao a dia ireo andrimasim-pokon'olona ireo miara-miasa amin'ireo quartier mobile ny quartier mobile ihany koa dia mbola mitanotsoroka azy a ny polisy communaly ary eo ambonin'izay rehetrarehetra izay satria mampandriampahalemana dia tsy miataka ny fiara-miasa amin'ireo gendarme de pirenena izay eto amin'ny commune Ivato fa ny commune Ivato manokana dia manana poste avancé gendarmerie anankiroa dia poste fixe iray ka ireo zany a dia tsy mitsahatra ny manao programme raha zay no azo ilazana azy a zay tsy lazaina ny aloha fa manao la ronde foana reo amin'ny alina manao la ronde reo amin'ny atoandro a manao raha hoe araka le fiteny hoe mitsongodia satria araka ny teneniko hoe efa tanàn-dehibe any eto aminay a dia tsy maintsy ampiasaina daholo a ny tetikady rehetra mba ahafahana mitandro an'izany filaminana zany. Avonna hiatrika fanadihadiana kosa i pasteur Mayolla raha toka misy ny fiantsoana azy makasika n'ilay feo nandeha sy ny vaovao an-gazety sasatsasany fa manao famotsim-bola ity kandida ity miaraka amin'ny Rosianina izay mpiara-miasa aminy fantatra mantsy fa nandeha tany anatin'ny gazety sy ny tamadrotra serasera fa mampiasa vola maloto i pasteur Mayolla mandritra ny fifidianan'ny filoham-pirenena ka ho ampiasainy mandritra ny fanomanana sy ny fampilezakevitra ary ny fifidianana andeha ho rahantsika ny fanadihadiana izay hanoentiny onja minana menjanahary sy hiavitra lalaina makasika an'izay. Tsy vao izao i pasteur Mayolla no voalaza fa miara-miasa amin'ireo mpamotsy vola fa efa nisy ny fiampangana azy tamin'izany ny taona 2024 ankehitriny manoloana ny fanambarany amin'ny filatsana ho kandida ho filoham-pirenena dia mijanona eo amin'ny fiara-miasa sy ny fanampiana ara-teknika ihany no misy eo amin'ny pasteur Mayolla sy ny Rosianina raha ny fanambarany ary tsy marina ny filazana gazety izay nivoaka tamin'ity androany ity fa vola avy amin'ny vola maloto no entina miatrika ny fifidianana. Tsy vao i pasteur Mayolla irery no voalaza fa miara-miasa amin'ireto Rosianina ireto fa efa misy ihany koa ireo kandida hilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena hafa raha ny nambarany. Eo ihany koa ny mpitondra fanjakana ankehitriny koa raha misy ny fanadihadiana dia tokony samy anaovana izany avokoa ny rehetra. Dia manampy izy amin'ny lafiny ara-teknika hoe izy roa ny miteny hoe tsy ianao ihany ny ampinay fa misy maromaro ny fitondram-panjakana ampinay, misy kandida hafa ampinay fa dia course io zany. Za moa tsy olana amiko zany satria hoe sahala amin'ny hoe azakazaka io zany dia ohatran'ireny firenena vahiny rehetrarehetra reny na ny karana koa ny manao zany manao kandida 3-4 koa izy dia zay tafiditra ny anazy zany dia anjaranao zany no miazakazaka araka izay tratra mba anao no tonga voalohany zany fa samy misy mpiazakazaka misy mpanoana daholo eo zany fa ny mpanoana ny mpiazakazaka
tsy mpiazakazaka raha ihany ny toanany fa manona efatra dimy izy enina dia zay tonga aloha zany ny azy etsy andanin'izay dia nanambara ny fahavononany amin'ny fiatrehana izay mety ho fanadihadiana ataony eo anivon'izy samy finina mahakasika izay raharaha famotsim-bola izay ny pasteur Mayol. Maro ny ezaka tokony ampandrosoana amin'ny Madagasikara raha ny fanazavana izay noentiny Razaf Mahaleo na Idama izay kandida ho filoham-pirenena. Tokony apetraka eto amintsika ihany koa ny departemanta momba ny ranomasina izay misy fifamoivoizana eo amboniny ary ny arena voajanahary anaty ranomasina ao ambaniny. Ankoatran'izay dia tokony apetraka ihany koa Idama ny departemanta mikasika ny fikajiana ny zavamananaina ao anatin'ny fampihadidiny Madagasikara, eo ihany koa departemanta momba ny tany hiarovana ny arena kibon-tany eto Madagasikara sy ny arena voajanahary. Ankoatran'izay ny departemanta olombelona ka anisan'ny laharam-pahamehana amin'izany ny ampiasana ireo voka-pikarohan'ny mpianatra izay mivoaka avy eny amin'ny Anjery Mantolo. Ankoatran'izay dia tokony ahena ihany koa ny isan'ireo ministera mba amehezana ny kitapom-bola mpanjakana. Andeha raha tsika ny fanzavana hoentiny Razaf Maleo na Idama izay kandida ho filoham-pirenena teo microny Anjaminano Menjanahary sy Tiavina Rakotondrina ary Tantely Rabenilala. Ranomasina sy ny tany reo no vatsy iveloman'ny olombelona no zany reo zany mila tandremana tsara ny fitantanana azy satria itsonjovana ny taranantsika rahampitso no zany io départementa lehibe momba ny tany io zany mametraka mamerina amin'ny loniny ny arena voajanahary ao anatin'izay ny rano fitandrovana ny rano zany ngeda be ao anatin'ny ranomamy dia rehefa aveo ny arena kibon'ny tany ao anatin'ny tany dia mazava ho azy fa ny fambolena sy ny fiompiana ao anatin'izay resaka izay. Manaraka départementa fahatelo lehibe indrindra anisan'ny lehibe dia ny départementa ny olombelona ao anatin'io ny fanabeazana ny asa fikarohana rehetra afahantsika manana teknôlôjia ary be be reo voka-pikarohana vitan'ny tanora malagasy any amin'ny lycée technique any amin'ny polytech be reo voka-pikarohan'ireo fotoany zao anomezantsika toerana nireo voka-pikarohan'ireo satria manana an'izany tsika malagasy miainga eto aloha no mafisina dia rehefa mafa mifototra afaka mifehy ny teknôlôjia avy ivelantsika ao amin'ny départementa olombelona misy an'izay ary département olombelona io no manao fikarohana afahantsika mampiasa ny angovo afahantsika mampirindra ny fitantanany any angovo mba tsy ho pétrole lafy tsy gaz fotsiny no ampiasaina eto fa ny angovo voajanahary azo avozina zany satria amin'izay mirindra amin'ny ranomasina amin'ny tany ny fiainan'olombelona fa tsy tsaratsarana ntsony hoe tapatapahana ohatran'izao madinidinika be dia be. Eo amin'ny lafiny sosialy kosa dia ny 100,000 vahoaka malagasy amin'izao dia saika mamonjy an'ireny toeram-pitsaboana ireny noho ny aretin'ny tovam-pitsefoana. Isika raha teo dia tafiditra ao anatin'ny vanim-potoanan'ny ririnina ka mazava ho azy misy izay atsangana aretina izay raha ny fanazavana noentin'ny mpitsabo tamin'ity androany ity. Tokony azoto ihinana voankazo, tokony hanao akanjo mafana ary tokony asiana rivotra ihany koa ny trano ary tokony ho azon'ny masoandro raha ny fanazavana izay nentiny ity mpitsabo ity. Atoro hevitra atoro ho an'ireo vahoaka malagasy rehetra izay mora tratran'ny aretina amin'izao vaninandro ny ririnina izao. Ny docteur Fidy Barnena no manazava mahakasika an'izay aretina izay. Andeha rahantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sariny mamy Razafitsoara. Manomboka amina sely madinidinika ny faramakohaka mety miteraka fanaviana, ny vakoa mety tsy miteraka fanaviana, mety miteraka fahasemporana, ny vakoa mety tsy miteraka fahasemporana, mety misy fiarekana amin'ny toebata le olona amin'ny ankapobeny hoe maizy, malaikomana, reraka izy nefa koa tsy voatery faran'izay. Ny tokony zany ataontsika dia ny tokony tonakazana mafana foana. Zao koa fotoana fisehoan'ny soiky na ny asma zany zao ny ao tokantrano tokony ho azon'ny rivotra na azon'ny andro tsara satria ny trano mihiboka lava misy an'ilay olona mandeha miasina dia mihidy tanteraka ny trano dia rehefa ariva andeha atory izay vao vohainy ny trano iny dia le rivotra koa zany mba kotoaka faravaratra tokony hoe vohainy kely ny trano alohan'ny atoriana zany. Ny sakafo tokony manatombo zany ny voankazo karazany maromaro mihitsy sy ny legioma ny anamaitso satria izay zany misy otrikaina mampatanjaka
ny tokony ezaka koa zany olona mba tsy te ho vizaka be loatra ohatra hoe miaro tory be loatra miasa mafy dia efa reraka lasa manjarimbena zany hery fiarovan'ny olana anankiray dia tokony zany mamonjy dokotera foana raha vao mipoaka satria vetivety kely dia miomby iny a indrindra fa ny ankizy a kely dia mivadika frasempotra iny indraindray a na fanaviana raha ohatra ka hoe karaikaraika mamonjy dokotera. dia mirary fahasalamana zany ho antsika zay sendra tojo an'izay tsy fahasalamana zay am'izao andro ririnina izao eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena kosa dia totosaina aninosbe elville ny etsika somaro 20 sy 20 etsika zay karakarain'ny fikambanana valy babena amin'izao fotoana izao ary efa nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny sabotsy farany herinandro lasa teo etsika ihany koa izay andraisan'ireo teratany vahiny anjara asala amin'ny mayoty eo ihany koa ny nosy la réunion ao anatin'izay taranja basketball izay eo ihany koa ny sokajy N1A izay anisan'ny sangany eto Madagasikara anisan'izany ohatra ny Askut Antsinanana ny Impitol ary ny GNPC Vakina Karatra afantatra ihany koa fa ny vola rehetra zay azo ao anatin'ity etsika ity moa dia ho atolotra ho an'ny hôpital be ao nosy be etsika izay ataon'ny fikambanana valy babena iny ihany koa ny atsika manakatona ny fampalalambavao amin'ity alina ity makasitraka anao indrindra anaraka sy nanjo izany hatramin'ny farany ny sampany fampalalambavao kosa manome fotoananao amin'ny rampitso indray amin'ny 7 ora sy sasany ariva ny famerenana ny fampalalambavao kosa dia amin'ny 5 ora sy sasany maraina mametraka ny manabeona ho any manaraka indray tompolasy atoboky vavy